qui vit en toi, Jésus, qui vit en moi, Jésus, qui vit en nous, Jésus, plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous, qui te bénit, Jésus, qui te guérit, Jésus, qui compatit, Jésus, la paix, la joie, c'est lui, il m'élève quand je suis bas, me pardonne à chaque faux pas, il m'entoure, il est mon roi, j'avance avec foi, c'est Jésus qui me bénit, c'est Jésus qui me guérit, c'est Jésus qui m'a choisi, c'est Jésus qui me conduit. Finaritra faly indray miaravantsika rehetra ry rahavavy sy anadahy izay maheno izao feo zao. Finaritra tokoa, hitako hoe finaritra be ianao zao ary isika rehetra nizaniza ianao maheno indrindra velonaina mitovy amiko dia hita fa finaritra ary saorana ny tompo fa indretintsika mbola afaka miaina amin'izao tany andalovantsika eto izao dia raina ny tompony amin'ny famindram-po ary averintsika amin'ny riry ihany ny voninahitra rehetra. Ny tompo efa nanafatra hoe rehefa mamonjina miditra amina tokantrano iray nareo dia mba tonoana amin'izay tokantrano izay ny fiadanako na izay mampandroso ihany koa ny teniko dia tonoana eo koa ny fiadanako ka fantatro fa mandroso amin'ny tokantrano izay misy ianao ty afatra ty na zaiko mety ao anatin'ny tokantrano ianao ny eny an-dalana tsy fantatro eny mandroso amin'ny varavaran'ny fonao mihitsy dia hotononiko anjaka ao am-ponao ary anjaka amin'ny tokantranonao ary anjaka amin'izay domaine rehetra amin'ny fiainanao ny fiadanan'i Kristy. Amen. Tanteraka izany raha ataonao amin'ny amen. Halleluja. Ie, amin'ny fanetretena lehibe indray no hitongavako eto ary mazava be tsy ho afaka hotazanao aho raha tsy nomena fahefana indray na ny rahana indray izay avy hotazanao ka dia tena hoe amin'ny fifaliako sy amin'ny fanetretenako ary amin'ny fitiavana no anekeko ny tompo hitondra hafatra fohy amintsika rehetra indray ary izy moa efa niteny hoe ho an'izay mahazo maimaipoana dia andehanako koa mba mizara ihany koa izy maimaipoana ka dia izay nahazo aho dia andeha hizara ihany koa izany dia izay ny antony hoe zaraiko mpitiavana be dia tsika ihany koa rehefa mba mahazo ohatr'izao zao ty fizarana ty dia fahetaniko sady ianao mba hivonina hipartazy an'ilay havatra satria mahazo koa ianao dia mizara ohatr'izany ka dia ndao ary amin'ny fifaliana no iarahantsika eto indray ary fantatro fa matoa ianao nomena famindram-po androany mitovysika dia misy antom-pisina daholo sika dia izay n'ilay antom-pisiko fantatro dia manao an'izay mba kely tratran'ny fotoanako sy azoko natao azoko atao dia izao ahitanao eto izao ka raisiko tombosoa pasoavana ho ahy tombosoa pasoavana manokana ho ahy ny manao izao fanompoana izao satria nomeny tompo any fahefana dia tombontsoa lehibe ho azy an'izay dia mino fa manetry tena ianao mba hiaraka etsika hiaino izay hafatra ny tompo amiko sy aminao androany ndao ary mety efa liana be ianao maika hiaino an'izay hafatra izay fa avy aza moa rehefa le mitondra hafatra ohatr'izao dia mampatsiahy foana hoe aza dino fa na ny mpianakavy ary ao anaty tokantrano ao rehefa sakafo aranofo izany dia tsy maintsy mivavaka aloha izy ankohonana kely izay vao mampakatra sotro eny am-bava dia izany arave sakafo aranofo haitsika no ametraka vavaka aloha ny hinanana azy indrindraindrindra ny ato amin'ny ara-panahy zany mila vavaka ihany koa izay tsika vao misakafo izay tsika vao miaino amen ka izany ary ndao ary akipa maso dia ndao tsika hivavaka dia apetraka antsika amin'ny tompo zao hafatra izao efa izy no hiteny eto izy no manao zavatra rehetra fa za te hanamafy fotsiny ary tena hitonga kely amin'ny fanahy masina hanampy satria ny servira rehetra dia misy olona manampy foana manatitra ny iny amin'ilay olona mba hisakafoanan'ilay olona dia za mila ny fanahy masina mba servira eto aminao zany zay androso sakafo ny fanahintsika amen ndao ary akipio maso ndao hivavaka tsika
Halleloia. Ray masino, rainay amin'ny anarany Jesosy ianao. Misaotra anao tompo ny amin'ny fotoana izay ananako eto misaotra koa andreto rahavavy sy anadama ningila tsofina amin'izao ohatra sy fotoan'izao afaka andreny amin'ny hafatrao ihany koa. Misaotra ny amin'ny tombontsoa pasoavana, amin'ny tombontsoa lehibe ahafahana mitondra ny hafatrao, afatry ny mpanjaka no andeha hoentiny eto. Tena tsy mora izany. Fanahy masina ianao no antony anindriko feo n'izao vavaka izao hoe ampionao aho fanahy masina fa tsy haiko no mitondra, tsy haiko ny miteny fa ianao no namako akaiky indrindra ka azoko iantahantana mba hifanampitsika hitondra ny teny any amin'ny sofiny tsirairay avy izay manongila tsofiny reto ary ho sokafanao mihitsy ny risim-pandrenesana rehetra mba hidiran'ilay teny ao anaty ao dia ny fo ao anaty ihany koa mba tena hoe ho tanylonaka mba haniry ny teny izay ao alatsaka na hoe ny voa izay ho ampidirina amin'ny alalan'ny risim-pandrenesana misokatra izany. Ka miasa mahery eto ianao fanahy masina, indro ny lelako amasino tendreo ampiteneno toy ny lelany efa mahay raha hiteny eto aho. Ampionao tanteraka fanahy masina fa tena hoe tsy manakambara, tsy manakolazaina fa ianao no fantatry fa manakambara aminay tsirairay avy satria izaho ihany koa dia hisitraka amin'izay teny voambaranao eto. Ka mitenena tompo fa indreto izay rehetra vonika andre ny amin'ny teninao indray amin'ny analany anaran'i Jesosy no hifampizarana ity hafatra ity. Halleloia. Amen. Amen. Halleluia. Halleluia. Andao ary andao tsika hijery ten'Andriamanitra satria matoa zany tonga eto dia tsy ny teniko no ndeha tantaraiko sy ny hoe ny histoirako na ny fiainako fa ny teny avy ato amin'ny baiboly ihany. Io ihany no manapita-havatra amintsika sy hiainantsika zany. Dia izay ny antony ndao ny baiboly no avadika. Mino fa manana baiboly daholo isika dia jery ny tenin'Andriamanitra sika atao amin'ny filazantsara ny lioka any amin'ny testameta vaovao. Anao izay mety mbola sasairana kely iza raha misy an'izay lioka izay any amin'ny testameta vaovao misy azy dia filazantsara ny lioka toko 7:20 no jereonao dia mamaky amin'ny 1 sika dia miteny aminao hoe aiza tsika no hijanona rehefa vita rehefa tonga eny amin'ny tokony hijanonana zany. Dia ny teny rehetra vakitsika eto dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy aza dino fa tsy ny mofo ihany no ivelomantsika rehetra fa ny teny izay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Ka ity teny ity dia mahavelona antsika ary ampivokisana tsara, ampiainana tsara. Dia ndao tsy hitamana amin'ny hoe sakafo na mofo no hohan'ny ny fiainantsika fa ndao mio sakafo koa ny fanahintsika. Ka raha mino ianao dia hihinana sy ahita voninahitran'Andriamanitra. Halleluia. Falifaly foana antsika sady ny tompoko efa niteny mifalia mandrakariva. Io zany mandrakariva maraina atoandro hariva mifalifaly mitsikitsiky sady mahatanora lalandava ny fifaliana dia irahako mihitsy ianao mba hifaly fa tsy malahelohelo lava eo fa tsy ny fanahy masina zany lasa malahelo raha ianao malahelo lava fa mifalia mandrakariva. Ndao ajery baiboly sika fa liana loatra ianao. Ity ten'Andriamanitra vakitsika ity zaho mino tanteraka fa olona efa niaino ity ianao ary efa fantatrao loatra aza ity baiboly ity indrindra ve ity lioka toko 7:20 ity fa manana ambara amintsika foana moa zany ny fanahy masina. Maro koa ny mpanompon'Andriamanitra efa nizara ny tantara ny Zakaiosy fa manana ny fomba hitenenany foana fanahy masina tsika tsirairay avy ka aza mihevitra hoe efa henoko ny tantaran'ny Zakaiosy fa mba heno ihany fa misy teny fampatsivanao antsika indray ato. Dia ndao amaky n'izay teny izay tsika atao amin'ny baiboly ny maso iray dia famaky iray ao dia ndao ary lioka toko 7:20 dia ho vakitsika amin'ny analany anarany Jesosy Kristy. Eto amin'ny voalohany eto lazaina fa soramandry ve sa andininy voalohany izy ity fa tsisy hoe andininy voalohany fa avy dia andininy faharoa no misoratra ato fa vakiako aloha zany le eo ambony hoe ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Dia avy dia andininy faharoa no misoratra raha ny baiboliko ny jereko dia izy ny ato amin'ny faharoa hoe ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy
izay lehilahy mpamory hetra sady nanan-karena. Fahatelo, ary nitady hahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsaky ny olona ny fanety satria fohy izy. Fahatelo teo anga. Fahaefatra dia nihazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy fa efa handalo amin'izany lalana izany izy. Fahadimy, ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miatrano ao an-tranonao aho anio. Fahaenina, ataontsika miadakadana dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Fafito, ary raha nahita izany izy rehetra dia naninona ny monomonina ka nanao hoe lasa nandeha miatrano any amin'izany lehilahy mpanota zany izy. Eo le fosafosatsika zay Favalo, fa Zakaiosy kosa nisangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny asasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia ho averiko avy efatra heny izany. Fasivy, ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky ny Abrahama koa. Dia teny aminao zay hoe eto ny farany vakitsika eto amin'ny 10 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Haleluya, amen, amen. Dia raina ny tompo mbola vonivakina ihany aza ny teny dia efa toy ny hoe manapita hafatra amintsika sahady plus an'izay ampitenena ny fanan'Andriamanitra eto dia vao maika hanamafy ny fahazahonao teo ampamakina ny teny. Tantaran'ny Lazarosy tsy gasenao androany satria misy toy ny hoe lakilosy fanairana ho amintsika tsirairay avy indray androany. Raha nomena lohateny ity hafatra zay fampizarantsika eto ity dia izy efa hitanao eo ambony lohako eo ny hoe zéro excuse, zany hoe tsy misy excuse valable zany ato amin'ny fanompoana fa tokony afaka atao daholo ny zavatra rehetra. Raha hitanao raha zay hoe zéro excuse zay ny fanompoanao dia tokony zany tsy hisy karazana teny maro ho teneninao amin'ny tompo toy ny hoe tsy fahafahana manao an'izay azonao atao rehetra, fa tokony hoe azo atao foana ary misy hevitra foana, misy solution foana. Amen. Eny ary ndao ary tsika hiditra lalina amin'izay hiditra lalindalina izy raha vao tsy miditra lalina tsika dia tsy mahita trondro. Raha vao eto marivorivo eto ianao dia eo zany dia nitongotranao fotsiny lena mandray hiditra lalina dia mazay lena daholo ny vatana. Ndao ary araky ny vakitsika teo dia manambara ny teny hoe misy an'ity raha lehilahy ity zay tany am-pony tany ny hetaheta fa nahaino izy fa handalo hono izany Jesosy zany. Ity lehilahy ity dia efa voavakitsika teo manan-karena zany izy fa fotsiny mpametsifetsy satria zany olona mpamory hetra zany izy, olona miasa ohatra ataontsika mpakahaba, mpamory hetra, reny amin'ny asa mitsena sy ny karazan'ireny zany dia misy fametsifetsena iainany dia mazava be satria sady plus manan-karena izy izay velopony zay zany dia toy ny hoe misy fametsifetsena maro dia natafahangonany harena maro dia azo tamin'ny fanambakana sy fametsifetsena zany reo harenan'ireo, mazava be zany. Dia ndeha jerentsika hoe olona mba atao hoe mba manamaiza zany izy eo amin'ilay tanàna satria manan-karena, dia nefa tsy nasiany dikany intsony zay tenan'izay rehefa naheno izy fa handalo ny Jesosy. Dia inona no nataony?
rehefa reny zany hoe Jesosy andalo a Jeriko dia eo koa izy niomana koa izy amin'ny fahavononana be ny hoe andeha hizahana hijery maso an'izany Jesosy zany. Ary indro izy nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena. Zany lehibe ny mpamory hetra izy sady nanan-karena. Tsy haiko aloha zany zao ny asanao ao, dia tsy haiko hoe ianao ve manan-karena, fa eto aloha zany i Zakaiosy ny voalaza fa ny afatra rehetra zay renesintsika eto nefa dia ho asa ataonao zay maheno azy. Mety tsy mpanan-karena be ianao ary mety ihany koa tsy mpamory hetra ianao, fa manana ny asanao. Fa izy ity dia ho takarina, ho raisina mpatakarana, ho takarina any amin'ny hevitra ny amin'ny tontolo mpanahy fa tsy ety ivelany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra vakintsika tao lehibe ny mpamory hetra izy, zany hoe maso mandidy zany dia atao hoe toteny zany izy manan-karena zany izy. Dia rehefa ny olona manany maizy azy zay dia ohatrany manaja tena, tsy ho afaka andeha hitakosina miaraka aman'olona. Ary raha mahita azy atsika ankehitriny fa raha ataoko hoe misy mpanan-karena marary mafy ohatra dia menatra izy ny andeha amin'ny trano-piangonana, ohatra amin'ny fiangonana zandriny ozy ny fitenin'olona zany, dia menatra izy ny andeha amin'ireny dia manafatra mpanompon'Andriamanitra izy any amin'ny tokantranony any, manafatra pastera mba hivavaka ho azy, mba hanao délivrance azy, mba hanao ny momba an'Andriamanitra aminy. Fa izy tsy samby seho amin'ny mampan-karena satria mety manano maizy azy dia menatra. Dia zany zavatra hitantsika koa zany zay toy ny hoe zay zany, satria le plasiny zany statuiny amin'ny fiainany dia ohatrany hoe tsy tokony andeha hiditra amin'ny fiangonana zandry na andeha hitady an'izany Jesosy zany, fa fantany ihany efa ilainy le vavaka. Fa teto ity lehilahy ity tsy Jesosy no ohatrany hoe nitady azy, fa izy no nitady an' Jesosy. Ary fantany reny fa andalo amin'ilay tanàna dia tonga izy miaraka amin'ny hetaheta, tsy tadidiny intsony zany hoe izy na hoe mpanan-karena izy na lehibe eny amin'izay mahalehibe azy izy, fa dia nandeha izy tany amin'ny feno hetaheta nitady ny hazakazaka. Dia zao rehefa nandeha izy dia zao andaovaka isika amin'ny fahatelo, ary nitady hahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Zay tsara nitady hahita any Jesosy. Eto tsy ny andrandra fagagana sy fitahiana eo ampampana izy na dia fa manana azy, fa tena hoe nitady hahita maso fotsiny eto ny tanjona. Hoe tsy mialako raha tsy hitako maso an' Jesosy zany. Mba ohatrany ahoana moa ny endriny zany? Lava volo ve? Mangarangara maso ve? Lava orona ve? Fotsy ve? Ahoana ny paoziny zany? Andeha hahita an'izany androany, hitady azy androany. Nitady hahita fotsiny, ny hahita maso ny tanjona. Dia zareo ny olana nefa betsaka ny olona mifanety miaradia tamin'ny Jesosy teny an-dalana. Dia tsy vitan'ny olona marobe fa izy koa mbola fohy. Zany hoe afaka ho sakana ho azy mihitsy zany ny hahita maso an' Jesosy satria izy fohy, ny olona maro tsy afaka ny hahita an' Jesosy izy zany. Dia eto amin'ilay hoe zéro excuse, tsy misy excuse tsy hahitanao an' Jesosy rehefa ho amponao ny hetaheta ahita an'i Jesosy. Inona ny zavatra nataony? Ny olona maro mifanety be, toy ny hoe miaradia miaraka amin'ny Jesosy ny daholo ny olona. Dia tsy mba le olona tahitahitra be mba hoana ny paozina Jesosy dia ohatrany hoe miara-mandeha, kristiana miara-mivavaka ie, fa tsisy tena toe-po maniry ahita maso hifanetry maso amin'ny Jesosy ao. Dia ny olona maro be mifanety tsy nataony sakana. Ny hafoiny ihany koa azo nataony mihitsy ny verina verina rangafa tsisy fomba hitako anazy fa jerea olona maro be tia za fohy ahoana ny fomba hitako azy, fa aloha za verina hody fa zay zany efa mazava be ny afoiko ny tsy ahitako azy. Eto olo zany dia toy ny milaza fa lava Jesosy satria tsy hitan'olona fohy. Dia inona nafinaritra ihany koa dia toy ny hoe nisy hazo aviavy teny akaiky teny,
dia inona ny zavatra nataony dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy hizaha aniza an Jesosy. Niazakazaka hihanika hazo hahita any Jesosy. Zany hetaheta-po zany ry havako malalako isany no tadiavin'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao. Olona mangetaheta mafy, olona te hahita mafy an Jesosy, te hahita amin'ny maso anankiroa ihany eto lasa izy dia zany ataontsika olona marobe dia tena mitandava ny saiko hatraizany ny hamaroan'ny olona fa ny hodidina izy dia avy eo ny hanika hazo izy eo zany. Lay fahafoizany sy ny fahamaroan'ny olona tsy nataony sakana fa nataony izay hiakarana hazo fa nitanjoko fotsiny dia mahita maso an'iny Jesosy iny dia ampy anazy zay. Dia ny zavatra nafinaritra ry havana rehefa nianika hazo izy satria lava zany Jesosy dia tonga dia nifanetry tamin'ny mason'i Jesosy ny masony dia tonga dia nijery azy Jesosy dia niteny hoe Zakaios, midina faingana ianao. Wow! Satria noho ny fiakarany hazo dia nahitany maso an Jesosy dia avy dia namaly ny hetaheta-pony Jesosy ka niteny hoe midina faingana fa ho aiza hiatrano tokantranonao ao anio. Wow! Zany lay ezaka ry havana, zany le hetaheta-po efa tazan'Andriamanitra sady amin'ny olona iray. Jereo tsara rehefa namaly azy ny tompo hoe midina faingana ianao dia zao faly izy satria hiatrano atokantranony Jesosy. Ny ahita masony efa ny fiazakazany fa kay namaly azy ny tompo dia hoe hiatrano atranonao ao anio dia inona fa faly dia faly izy. Janona eo aloha tsika fa rehefa avy eo tsika midina amin'ny 17 ahoana hoe ry havana ny afatr'Andriamanitra nitsika sy anao androany, inona ny tiany tompo ampitaina amiko sy aminao androany. Ny excuse lavantsika ty amin'ny fampona ty ny karazana zavatra tonontsika foana mba tsy ho fahafahanao mamita ny fanomponao sy ny mba hahitanao an Jesosy aoka mba ho ataonao zéro zany androany, foany zany androany. Tsy nohony amin'ny hamaroan'ny olona tompony tsy hidirako any am-piangonana, tsy nohony hoe zafoy dia tsy afaka ny ahitanao tsisy fomba ahitako anao tsony fa foy loatra ianao lava. Tsy voambara hoe lava ve Jesosy sa foy fa matoa zany olona fotsy natazana ny hanika hazo lava izy zany. Tsy hoe nohony amin'ny ny zanako ny atony tsy andanako any am-piangonana, nohony amin'ny rahavavy sy anadahy izay miavinavina mifankahita maso aminahy dia miavinavina amin'ny endriny tsy andehanako any am-piangonana, nohony amin'ny pastera ny tsy vavahako, nohony amin'ny leader ny tsy vavahako, nohony amin'izao ataovy zéro zany manomboka izao. Manaova vahaolana, mitadiava vahaolana, mandehana ezaka amin'ny tenanao no mitady vahaolana, solution ozy ny teny vahiny, tena hoe mandehana mitady hevitra hoe ahoana ny ahitako an Jesosy. Fa tsy ataonao sakana ny hafoinao, tsy ataonao sakana ny problème rehetrarehetra mitrango amin'ny fiainanao, tsy ataonao sakana ny zanakao, tsy ataonao sakana ny vadinao, tsy ataonao sakana ny fanomponao an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra mety ho sakana, mety tena valabla tokoa satria foy izy. Dia eo tsika fa hoe tsy afaka nohony amin'izao. Iza zany tokony comprendre anao amin'izay? Eto tsy hoe niteny Jesosy hoe andeha andalo amin'ity tanàna ty fa misy olona mpamoro hetra sady fetsifetsy lany ty tanàna ty ka ataoko izay ialany amin'izay fiainan'izay, hitsaharany amin'izay toetran'izay na izay fataon'izay. Fa ity lehilahy ty no nitady hahita an Jesosy, hahita maso. Dia jereo tsara fa avy tena maly azy ny tompo. Jereo rehefa isika sy ianao manao ezaka misisika amin'ny fomba rehetra hahita an Jesosy dia tena mamaly an'izay hetaheta-ponao izay ny tompo ary io fa mifankahita aminy. Toy izay izy ianao hoe ahoana zany rahavavy
ahoana ranabavy no hahitana azy fa ngamotsy rehefa maty vao mahita azy dia mety miteny zany ianao ireny havatsika efa lasa korazany ireny ve zany dia ozy ianao fa nahita an' Jesosy ve ireny avy dia efa liako izay eritreritra ao izay fa tsy any valiny fa tsy mbola nisy nahita an' Jesosy hatreto na ny efa lasa korazana na ny mbola velona miandry fotoana fitsarana avokoa ireny vao afaka mahita an' Jesosy na ny efa lasa na ny mbola eto tany fa nefa eo le hoe tombony kanefa fa tsy hoe fanefa kanefa tombony ho antsika velona afaka mahita an' Jesosy tsika ohatra nahitany Zakaiosy raisom-patakarany zany afatrany tena hoe afaka mahita mifanena am' Jesosy tsika sy ianao dia ozy izy ianao koa hoe ianao zany efa nahita azy dia hovaliko sady ny fanontanianao amin'ny sainao hoe eny efa nahita an' Jesosy efa nifanena tamin'i Jesosy porofony zany ho voninahitra Andriamanitra ary mifanetretena no ijoroako vavolombelona fa na ity afatra ataoko eto aminao ty tsy haiko no nanao an'ity fa matoa zany hitanao mivoaka ety biblika ety dia efa nisy fifandraisako taminy manokany fifanenako taminy tao zay vao afaka nanana fahefana hitondra hafatra ety amin'ny sofinao zao zany aloha porofo fa efa nifanena sy afaka hita tamin'i Jesosy satria zavatra tsy ny haiko zao haiko aiza sy fantatro taiza koa zany mitondra hafatr'Andriamanitra sy manao asan'Andriamanitra fa ny porofo ny fifanenako taminy dia ny fahaizako mitondra teny mitondra hafatra ety amintsika ny fahaizako manompo azy zay le porofo zany hoe mamaly mifanontanianao zany hoe eny efa mifankahita tamin'i Jesosy aho dia ohatra zany ianao koa afaka mifankahita amin'i Jesosy ahoana raha no atao zany za koa mba maniry za koa mba mangetaheta omeko anao ny valiny inona no atao manana fiombonana misimisy miaraka amin'i Jesosy ampitomboy ny fiaranao miombona aminy manana fifandraisana feno aminy manana communion amin'Andriamanitra dia ho hitanao tsara rehefa manao ezaka ianao manana fiombonana amin'i Jesosy dia afaka mifankahita aminy tsara dia afaka mandroso tsara ny fiainanao izy jereo tsara ny ezaka nataon'ity rahalehilahy Zakaiosy ity fa raha mba ny plasy na hoe ny fempiainana eo amin'ny fiarahamonina dia mba ho manamaizy azy izy amin'ny mampanankarena azy fa nanetry tena nanetry ny nofony sy nanetry ny mampanankarena azy izy fa nylasa izy ny azakazaka andeha jery maso an' Jesosy rehefa isika manetry ny tenantsika manetry ny nofosika miala amin'ny raha tsy fanao mibebaka miezaka amin'izay mitady an' Jesosy miona amin'i Jesosy mivavaka mandohalika dia mifanena aminy ary zao le ezaka nataon'ilay Zakaiosy dia ampy tena namaly teo amin'i Jesosy ka avy dia nifanetry maso rehefa isika ianao zany manao ezaka dia afaka mifanena amin'i Jesosy fa rehefa tsisy ezaka zany ataonao dia tsy afaka ny ahita azy sika mazava be sahady ny valiny tsy afaka ny ahita ezaka zany io ataon'ny Zakaiosy io hoe nihazakazaka nisy karazana eforna taotao avy eo mbola niasa ny vatana ray manontolo nianika hazo tongotra tanana ny maso hahita an' Jesosy tonga dia niasa ny vatana nisy ezaka zany nataon'ny Zakaiosy ny fantatro fotsiny dia mahita maso azy eto fahitana maso fotsiny aloha ny tanjona ahoana ny fomba hahitako maso an' Jesosy afaka hitantsika masom-panahintsika tsara i Jesosy Kristy dia zao dotovizatsika ny teny fa ny teny dia ato amin'ny baiboly ihany no iarahantsika mijery ozy izy eto ambany rehefa satria faly tsika moa zany rehefa le faly dia ny olona fohy moa zany rehefa faly dia ohatra ny hoe nga mampozy mipitapitaka kely eo aloha eo satria androso ohatrany Jesosy dia jereo ozy izy satria izay no soratra ato ozy amin'ny andininy fahaenina hoe dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly zay mipitapitaka kely faly be le olona fohy kely reny zany ohatra ny hoe nampoziny faly be izy wow zany raha manao ezaka ianao manomboka eto ka mifanena amin'i Jesosy sy ny masonao
ao amin'ny tontolo mpananao dia ho hitanao fa ahazo valiteny androsy onina ao an-tranonao ho anio. Amen. Ataovao amen. Ianao aloha zany manao ezaka zay vao misy faliny zany zay. Inona ny hitantsika eto ambany eto? Eo fafito. Ary raha nahita izany izy rehetra dia ny monomonina ka nanao hoe lasa nandeha ao an-tranon'ilay lehilahy mpanota iny angely Jesosy. Tena mba ina koa arany amin'ny sain'ilay Jesosy. Ina ny atao amin'ny lehilahy mpandainga, mpanota, mpametsifetsy eto amin'ity tanàna ity. Ino ve no mba hidirana trano? Tena mba tsy azo kokoa ilay Jesosy Ary tonga dia ny zavatra hita dia izy rehetra. Dao fa ho avy antsika. Fa Zakaiosy eto tsy niaino, tsy nijery fa zao lasa lay any anatiny fotsiny nampiariny. Dia iny no tazany Jesosy dia io fa nisy valiny le hita-po dia nampandroso an Jesosy tao an-tranony izy. Ny zavatra misy amintsika kristianina dia ity. Rehefa mahita olona isika manao ezaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka mitondra vokatra amin'izay izy any amin'ny fiarahamonina na misy vokatry ny fanahy mivoaka eny ivelan'ny fiainany eny dia ozy amin'izay ilay olona rehetra eto ny resahana ilay kristianina mpiara-mivavaka, ilay kristianina mpanara-dia an Jesosy. Inona ny teny mivoaka? Mba hampitenen'ny fanahy masina hony, misy fanahy masina hony, mba mivavaka hony, mba hazao hono. Iny ve tsy possible? Mety fanahy ratsy mampiteneny iny, mety zao iny, tsy izany tsy mariny faminaniana sandoka mpaminany sandoka iny mpampianatra sandoka iny hozy ny vavan'ny olona. Eto dia hiteny aminao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa te hahita vokatra ianao dia mandehana manao ezaka toy ny nataon'ny Zakaiosy dia akimbona ny vava. Fa tsy hoe ianao tsy manao ezaka nefa be vava be teny avoaka. Jereo fa maro anisa zareo niara-dia tamin'i Jesosy teny an-dalana. Nga moa tsy maro anisany ao amin'ny tranom-piangonana mameno seza sy dabilio fotsiny, mameno fiangonana ny betsaka, fa tsisy fo maniry sy mangetaeta mafy lalina ao anaty ahita an Jesosy rehefa tonga ny tranom-piangonana. Fa dia inona ny tambozotra manaraka an Jesosy daholo? Reny le tononona fa kristianina mivavaka matoy ianao manara-dia eny amin'i Jesosy any dia manaraka azy mino ny fisiny dia miara-dalana aminy zany. Betabe ny kristianina mino fa tsisy etaeta lalaoboa. Ny etaeta ny Zakaiosy dia namaly tato amin'i Jesosy. Raha tsaroantsika ny tantarany ravehivavy izay 12 taona nitsidra. Malala ny tantarany daholo tsika. Zero tsara. Narary lany vola fananana fotoana maro ny tsaboana tena. Tsy nahita solution. Rehefa reny sy fantany hoe andalo ny zany Jesosy zany dia inona no nataony? Nanao ezaka izy. Eo koa ilay ezaka efa tany am-polo le teo sitrana mafy tsiny. Dia nisesika nanao ezaka ny sofoka tany anatin'ny olona. Eto koa zany dia hoe Jesosy koa mandalo dia olona be dia be koa manara-dia. Ny zavatra mahavariana, ny olona rehetrarehetra miaraka mitositosy amin'i Jesosy fa nakaiky milahatra mandeha miaraka aminy tsy andrenesana zavatra hoe niala tao amin'i Jesosy fa ity vehivavy izay nisesika tao anaty olona na mamofona izy na ohatrany ahoana zany paozin'ny olona mitsidra zany fa misy fofony zany maimbo. Fa tsy ndrara iny zany je fa nilikilina nazo azy fa nisesika izy dia ny zavatra fantany fotsiny dia hoe tsy maintsy sitrona ny ravin-dambany akanjo dia rehefa azoko zay dia ampy anazy. Na tsy ahita maso ireo amin'ny devoir izy tsy ohatra ny Zakaiosy niodidina fa tonga dia no nisy foany tao anaty olona fotsiny dia andritra ny lambany akanjon'i Jesosy fotsiny izy. Iny tendritendry ny ravin-dambany akanjon'i Jesosy ny fotsiny ampy. Rehefa iny ny azony dia fa izay ilay finoana lehibe hoe ho sitrana. Azony tokoa inona zavatra nisy? Natsampa Jesosy fa nisery ny ala taminy. Reto olona marobe mifanetiety miaraka amin'i Jesosy tsy matsampa misy na mba mifampandona kely tsy misy hery miala amin'i Jesosy satria toe-po tsy misy etaeta.
andray zavatra any amin'i jesosy fa te ahita maso inony izy lava volo bôbôsy zay fotsiny any anaty satria kristiana satria mila miaradia amin'ny Kristy satria mivavaka dia miaraka eny fotsiny fa tsisy ninona miala any amin'i jesosy fa ty raha vehivavy miaraka amin'ny lotony sy ny maimbony sy ny aretiny dia ny sitona sy nandraikery tany amin'i jesosy. Ao sika hetaheta-po no mamaly eo amin'i jesosy fa tsy fombafomba hoe mameno tanàna na mameno fiangonana na mameno groupe mameno toeram-pivavahana tsy zay no mamaly fa hetaheta-po. Rehefa nangetaheta raha vehivavy na jesosy tena nairana zabo iza ny tsitona ny akanjoko tao fa izy zay natahotra raha vehivavy. Ny anjakaiosy indray teto tsy nidirany tao anatin'ny olona fa niary lalana izy niodidina ny azakazaka dia niakarany hazo indray hetaheta-po ihany koa ary tsy nanaiky raha tsy ahita maso anankiroa mifanetry. Moa mba hita ao anatin'ny fiangonana veriavana na ny mpino kristiana rehetra izay milaza fa kristiana mpanaradian'i Kristy miara mitambozotra mandeha foana andeha miara-dalana amin'i jesosy lazaina fa kristiana io ny hetaheta-po maniry te ahita maso ary mahita te hisitona hery any amin'i jesosy hitany ve zany sa tsika dia fa fombafomba izy ty satria hoe tsy rehefa tsy finoana hafa finoana tsy izy hoe tsy mino an jesosy dia mba tsy tenenako anareo zavatra hafa hoe inona fa rehefa tsy musulmana zany aloha fa tenenena izy fa tsy maninona rehefa tsy musulmana le olona zany dia kristiana dia satria ve ianao kristiana hatramin'izay dia mpanaradian'i Kristy fotsiny fa tsisy alalana anao misy ianao ngeka mandray zavatra any amin'i jesosy tsisy hetaheta-po misy lalina ao am-ponao fa dia io fa mandeha mivavaka ianao dia io mameno ny fiangonana ary tena manana traikitra misy anaty fiangonana. Hetaheta-po mamaly tsy nisy excuse tamin'ity vehivavy ty hoe nohony amin'ny aretiko za maimbo aloha tsy hiditra ao fa hoahilikolona zéro excuse fa avy dia nisisika izy dia nisitona dia nandray avy dia sitrana avy hatrany. Ny an'ny zakaiosy indray ny maso anankiroa ny an'ity vehivavy ty tanana no misitona ravin-damba fa ny an'ny zakaiosy maso anankiroa no mila hahita. Mba maro amintsika very havako no mba hamaniry marina tokoa ahita an' jesosy zany ary hanapahany tompo hevitra hidiranao anivon'ny tokantranonao sady hoe satria mivavaka fotsiny dia avy eo anisan'le kristiana mimonomonina mifosafosa manaratsy an'ilay mpanompon'Andriamanitra izay hitanao fa misy vokatra ny fanahy mivoaka ivelany eny. Ny kristiana rehetra dia manana fiombonana sekret ao amin'Andriamanitra. Za tsy teny aminao hoe ohatra ny ahoana ny sekret ny fiarahako amin'i Jesosy isan'andro fa ny vokatra dia ny fahitanao anahy mijoro eto ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ka tsy hoe ny fahitanao mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara, fahitanao mpanompon'Andriamanitra mitondra vokatra ny fanahy manao an'izay asa ara-panaoviny ray anazy, io ny himonomononanao sy hisokafa ny vavanao, mifanaratsiana sy ny fitsongoloanao ny fiainan'le olona hoe io ohatran'izao, io ohatran'izao, fa ianao angamba manao ezaka. Ireto olona miaradia amin'i Jesosy ireto anga nanao ezaka. Fa dia toy ny manaja tena correcta miaraka amin'i Jesosy eny daholo mizipo lava sy mikostara sy mikostimo. Fa ity ara-panaka reny tsy ny rara iny je plasy misy azy fa dia nianika hazo. Fa nambanina tena be izy iny ny karaha lany amin'ny hazo eny. Izy efa manao ezaka indray no andeha ho resahanao sy ho fosafosainao iny lampanotiny koa. Ary ianao izay niaradia tamin'ny teny ara-tsy nandrosoany an-trano fa ity olona izay eritreretina mpanota indray nandrosoany an-trano, eto dia miteny amintsika ny hafatra. Tsy haiko izay fiainaonao ao, tsy haiko izay fiainantsika tsirairay avy ao, ny fahotana sy ny mety loto izay faharatsiana. Ohatran'ny zakaiosy izao dia mpametsifetsy izy, mpanambaka izy, dia ampy hitadiavany sy hanatonany an'i Jesosy fa tsy hoe efa nasorony daholo aloha ny fametsifetsena rehetra dia najanony daholo aloha zay izy vao nitady an'i Jesosy fa ao anatiny mihitsy izy zay izy no nitady an'i Jesosy. Ohatra n'ity vehivavy ty ao anatiny marary izy no nitady fa tsy hoe efa sitrana izy vao nitady an'i Jesosy.
eto zany tsy haiko zay fiainanao ao fa raha ao anatinao zay faharatsiana sy loto mety miaraka amin'ny vadin'olona, mety mpanota, mety mpangalatra, mpandainga, mpamitaka, pisoloky, tsy haiko zay mety fanandevozany devoly anao ao, fa io amin'ilay plasy misy anao misy mandehana manatona an' Jesosy, mandehana manao ezaka amin'jeny an Jesosy, mandehana bebao zay de mifona aminy de raiso Jesosy ho tompotsy mpamonjy fiainanao manokana, mandehana am'izay miara-miombona aminy fa hahita maso azy ianao, tena misura amin'ny zavatra teneniko mino any Jesosy eo ohatrany hoana izy rehefa miasa sy mandroso amin'ny fiainan'olona iray. Ndao ary sikiditra atao amin'ny baiboly masitsika fa Zakaiosy kosa nisangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny asasaky ny fananako omeko ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avevatra eny zany. Wow, amen, amen, halleluja. Rehefa noraisinao Jesosy nampandrosoana amin'ny fiainanao de ampy mahafeno ny harenany dovozona tanatiny amataonany nametsifesena sy nambakana natao fomba rehetra nazahonao harena ray andro sy minitra nampandrosoana an Jesosy mahafeno ny zavatra rehetrarehetra any ka tsy nilaintsony ny harenany sy ny fametsifesena rehetra nangoniny tao fa ozy izy hoe onerako avokoa izany ary averiko avokoa ny fanambakana rehetra nataoko. Hitasika mahafinaritra be ny faneken'olona an Jesosy amin'ny hiditra sy androso amin'ny fiainana dia mahatonga ny zavatra rehetra kite mivoaka tonga ao le mazava ny loto rehetra tonga de madio. Teto tsy niteny Jesosy hoe ialahy ina ny akaran'ny lahazo eo fa maninao ialahy ary ialahy ohatra ny efa henoko hoe mpametsifetsy amin'ity tanàna ity ndiana asoro tao zay vao mandroso ny tranonao fa tsy mety amiko miditra ao satria ianao maloto, ianao mpametsifetsy, ianao mpanambaka, ianao tsy afaka miditra ao aloha fa diovy eo aloha zay vao miditra ao tsy naheno feo an'izay tsika ary marina fa tsy zay koa nataon'i Jesosy azy fa eo amin'le lotony, eo amin'le fahotany, eo amin'le faharatsiana iny mihitsy no miditra Jesosy satria handio an'iny izy rehefa tafiditra eo. Tsy haiko azy fahotanao ao fa ao amin'iny mihitsy aza maika be zany ianao hoe handio ny tenanao aloha fa ampidiro aloha Jesosy fa izy mandio rehefa avy ao. Tsy ny salama ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ny maloto ny mila fanadiovana fa tsy hoe fa madio no ho ampidiovina. Ao tsika aoka mba ho fantatrao manomboka eto ny hataonao. Ampy zay ny excuse-nao lava. Ataovy ny ezaka rehetra tsy manana teny besaka sonina ho tonoina sy ho tenenina ny tsy fahafanao manompo rehetra fa avy de misy action, misy etaeta ataoko tia, vity tia, zao tia fa tsy misy excuse lava. Noho ny amin'ny asako tompo ianao micomprendra fa ianao tsy micomprendre ny tompo. Eto tsy Jesosy no nitady an Zakaiosy fa i Zakaiosy no nitady an Jesosy haninona hahita maso anankiroa. Zay Jesosy vao nandroso tao aminy. Zay le hoe premier pas amintsika aloha. Zay vao Jesosy nefa nomena antsika maimaimpona ny famonjena fa tsika ihany koa nanokatra varavarana ny amin'ny fahotana ny amin'ny faharatsiana. Zany angeny ny any Zakaiosy fa rehefa nampandrosoana sy nanaiky nandroso ny ezaka nataony zany dia ampinahitany satria iny le ezaka nataony iny no ny fanenany tamin'ny fanetry maso tamin'i Jesosy to dia ozy Jesosy midina ianao fa ho any amin'ny tranonao mba tsy hanaovanao ezaka tsony. Dia rehefa tafiditra ao amin'izay dia manala sy mandroaka ny zavatra rehetra tsy misy action misy ataon'i Jesosy. Miala ny devoly ny fametsifetsena sy ny harena ambadiky ny fametsifetsena rehetra miala tsy nanao an'izay Jesosy fa niditra fotsiny Jesosy dia nandroso. De i Zakaiosy no ny bebaka, i Zakaiosy no natsiaro tena fa maloto, i Zakaiosy no nafantatra fa tsy mety daholo ka ireto harena nangonika ary ato raha mbola misy afeno koatra miboatra rakitra fa ho alaiko tato daholo reto. Tsisy takona na afenina zay tsy ho hitan'Andriamanitra fa avy de navoaka ny Zakaiosy daholo.
Zany hoe rehefa misy ezaka zany amintsika dia mifanena amin'ny Jesosy amin'izay, dia rehefa avy eo mandroso amin'ny fiainantsika Jesosy, dia avy eo manala ny toetra rehetrarehetra, manala ny faharatsiana, inavo ny mety faharatsiana ho anatsika miala zany rehefa tonga ao Jesosy. Samy manana ny karakteran-daolontsika, samy manana ny toetra mitaiza, samy manana ny fahalemeny, fa rehefa tonga ao Jesosy, reny kite daholo, miala daholo, reny tsy tafandro mandro vao tonga ao le mazava. Zany ry havana, sekreny Zakaiosy ho lazaina ho sekrenao androany, mandehana manao ezaka, mandana manana fiombonana misimisy amin'izay ianao amin'izao vanandro izao, ampitomboy ny fiainam-bavakao, mandana miditra miray amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fifadikana, mandehana manao vavaka, tsy ilika 10 minitra 10 minitra intsony, mandana adiny 2 adiny 3 adiny 3 tsy maninona. Ozy ianao inavo ny vavaka ataoko amin'izany, mandehana fotsiny aloha ka toavy zany. Rehefa miresaka amin'ny olo tina ngenao konty oratsony fa ela be ngesika sirizeny resaka teto ahoana mbola tsy vita ihany ty, be da be ny zavatra mivoaka eo rehefa tena miresaka amin'ny olo tina zany. Dia ohatr'izay rehefa hivavika ianao anadiny 3 ora tsy manino. Misy ezaka zany zay. Ampitomboy ny fiombonanao, ndana manao alim-bavaka, ndana mifady hanina, ndana mivavaka, ndana mamaky baiboly, rehefa zava-panahy ataovy daholo ny ezaka rehetrarehetra, mandehana miara miombona amin'ny Jesosy, fa ho hitanao fa hifanena aminy avy dia tonga dia mifanetry maso. Eo amin'izay hitanao amin'izay ny zavatra rehetra, ay ty toetrako ty tsy mety, ay ty ialako ty, tsy mendrika an Jesosy ty. Jesosy no hoe tsy miteny sady tsy manao délivrance, fa avy dia mipepapepa, tsy tafandrimandry le fanahy ratsy. To dia miala aminao fananjanga rehetra io voaka tao, fanahy ny tia vola, fanahy ny saisai-mbola rehetrarehetra ty, fanahy ny fanambakana rehetra ty, miala tao daholo. Mba tsy hiazakazanao amina pastera, mba atao délivrance eo pastera, atao délivrance eo dia ny eo ihany ny eo, ary atao délivrena ianao dia misy hafa miditra koa. Fandehana tsy ampy ianao tany amin'ny pastera sy vavaka amin'ny pastera, fa Jesosy misy no ilainao. Jesosy no ilainao, Jesosy Kristy no ilainao, ary mila mandroso eo amin'ny fiainanao. Ary isika kristiana izay milaza fa kristiana mpanaradian'i Jesosy rehetra, aok'izay ny vava, afodio ny vava, idio, dia mandehana manaova ezaka ohatra natao Zakaiosy. Zay rehefa maty antoka fotsiny niarany tambizotra teny, lany fotoana teny sady tsy nandrosony Jesosy hatrany, fa le olona fohy kely sady olona tsy mendrika ery indray, iny no nandrosony Jesosy hatrany, zany fe tsy mamenatra. Ianao izay kristiana hatramin'izay, tsy ny famenoanao lalana miaraka amin'ny Jesosy, tsy ny famenoanao fiangonana no zava-dehibe, fa ny etaetaponao no mamaly eo amin'ny Jesosy. Ary dia tena tafateny ny tompo hoe tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena, rehefa na ianao raha natao varavarana fitaina famonjena ao any ankonanao, rehefa ianao manao dingana, manao ezaka, dia lasa mandroso amin'ny tokantranao fa lasa vovonjy ny ankonana. Dia zereo tsara fa efa efa tonga zanak'olona, azafady indrindra aza aloha tsy revantsika baiboly, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy anina hamonjy ny very. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Betsaka amintsika ny very havana, betsaka amintsika ny very tsy hitantsony hoe aiza amin'ny fiainantsika ankehitriny, fa mandefa hoany fa hoany toy ny hoe very. Dia zao tonga ty ny famonjenanao androany, tonga ty ny afatra toy ny hoe laklosy fanerananao androany, mba tsy tonga anao irenireny tsony. Mandiny tena amin'izay ianao manomboka izao, mampiditra fandinihan-tena ary miditra ao anatin'ilay fiombonana marina amin'izay, mangetahita te ahita maso an' Jesosy amin'izay, dia azona ny famonjena satria nakatony tena ianao. Vavaka aho minao fa voarainao ny afatra, za koa anatiny mandiny tena asiko mafy ny tenako mangana, fa tsy hoe ny teny aminao dia za zany olona afaka ao anatin'izany, za mitsy le manao ezaka. Fa isika tsirairay avy ilaina manao an'izay ezaka izay daholo. Dia raha tia hifanena amin'i Jesosy ianao dia ataovy ny ezaka, fa za maika ny anaratsy monomonina sy fosafosa sy anaratsy mpanompon'Andriamanitra izay ahitanao vokatry ny fanahy amin'izay asa fanompona mpanaovina azy. Fa manina raha mba manao koa?
Ny olona manao indray na hitanao resaka fa ianao raha tsy manao sady tsy andihy sy anao tsinjery ozy ny feon'ny tanora. Dana mba mandihy, dana mba manao tsinjery, dana mba miray amin'ny tompo, dana mba manana secret manokana. Sa manana secret io fa matoa ny olona ray tazana mivoaka ety amin'ny biblika dia efa nisy secret vitany tao, nisy fiarahana miombona tao fa tsy tonga ho azony zany. Tsisy olona sasa foana zany ianao zavatra eny amin'ny biblika raha tsy nisy fiombonana tamin'i Jesosy izy aloha. Dia aza mankiteny ianao fa ndana mba ataovy koa ny ianao malalaka disponible amin'ny olona rehetra Jesosy. Disponible amin'ny olona rehetra Jesosy. Dia ndana ianao no manao ezaka fa tsy ny olona manao ezaka no asianao resaka. Mba tsy ho very ianao araka ny teny teo satria fa zay ny antony tonga avy ny teny aminao, tonga ny zanak'olona amonjy ny very, tonga izy amonjy ianao mba tsy ho very sy anompo fahazarana fotsiny eo diso zavatra ray loha eo. Ho vonjeny ianao tsy ho very ao anatin'ny tsy fahalalana. Na pahalalana anao zay tokony mijery aza maika ny ahita mirakla sy fahagagana aloha fandana atao zay ahitanao maso an Jesosy aloha ny important. Miala tsiny fa mifangafangaro amin'ity teny vahiny ty moa fa tsy haiko hoe maninona fa dia raisom-pitiavanao. Samia mandray izany afatra rehetra zany amin'ny pahatakarana antsika rehetra. Halleluja. Vavaka isika. Ray masinao. Makasitraka feno anao zahay. Misaotra Tompo fa zao ny alalana fa tena hoe tianao zahay. Indro manome laklosy fanerana mampatsiana mba tsy tianao very any amin'izay tsy fahalalana sy ny hoe fanaovanay fahazarana fotsiny amin'ity fanompona ity dia manome laklosy fanerana ianao. Misaotra Tompo fa namerina teny aty aminay indray ianao mba hahatonga anay andiny tena sy hanao ezaka hitady ianao fa tsy menomenona ty vava ty be resaka be teny be fosy. Fa aoka zay anao ezaka Tompo amin'ny fanomponanao, ny fitadiavana anao mba hahitana vokatra, mba tonga anay hiala amin'ny fahazanan-drasy sy amin'ny toetra rasy dia ny ezaka ataonay aloha. Ampio ny tsirairay avy niza izy reto. Zaho sy reto tsirairay avy mihaino reto manana finiavana nanaiky sy nankatoy izany afatra izany hanao ezaka manomboka eto. Dia izy le tsy ho very, izy le voavonjy ary nahazo famonjena marina. Ary efa tonga ao an-trano ianao dia hanala, handroaka, hanadio ny tokantrano, hanala ny faratsiana rehetrarehetra, ny toetra, ny adalana, ny loto, ny fijangajangana, zay endrim-paratsiana misy Andriamanitra. Fa satria izay ny ato hitonga. Amin'eo tsy tonga ao anatin'ny tokantrano hijerijery aiza daholo ny fanakato fa tonga ianao hanala an'izay tsy namboleny tananao, ametraka hery vaovao, ametraka fahazavana, ametraka fahalalana, ametraka zava-baovao rehetra. Zay ny fahatongavanao hidiranao amina tokantrano iray na mifony olona iray. Ndreto izay tsirairay avy vonona Tompo andeha araka izany. Araka an'izay hafatra nampitondrana anay teo zay indro apetraka eo aminao zany ary ampionao zay fanay masina. Ampio zay fanay masina. Ankatohany hanatanteraka izany hafatra izany. Manomboka amiko sy ny tsirairay avy izany hafatra izany. Maika hita maso anao zay, hianika zay, apakatra ny fomba fiainanay fanompona aminao zay Andriamanitra toy ny hoe raha ohatra ka fotoana fohy zay mivavaka taloha dia hiakatra toy ny mianika hazo, miakatra miditra amin'ny ora lavalava rehefa mivavaka, mianika amin'ny fivadikana raha tapakandro ray andro taloha vita fivadikana afaka atao 3 andro, 3 alina, herinandro zany ho apakarina toy ny mianika hazo zahay Jesosy, hianika hatramin'ny alimbavaka miaritra tsy matory, zany fiakarana endrim-piakarana avokoa zany. Fa tsy maintsy mifanena maso aminao zay ary tsy maintsy mahita maso anao zay Jesosy. Ary irinay loatra ny hidiranao sy hanjakanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Tompo matoky fa ianao ny tompony tena ary ianao zay te hampatsiana tsirairay avy ihany mbola hanampy hiara-iasa aminay. Fa satria raha hianona fotsiny tsisy fankatoavana zany dia verimaina ny teny ary tsy tonga amin'nanirana azy. Fa zay ny tianao hoe ho tonga tsisy ho verina any aminao mihitsy lay teny rehetra fa tonga amin'izay nanirana azy dia izahay rehetra nangola tsofiny zany. Ampio zay fanay masina zavelana ho rery ary zavela ho raraka izany teny zany fa hisy vokatra eo amin'ny tsirairay avy amin'ny fandiniha tena marina, amin'ny fihaizana hianika hazo amin'ny fampona rehetra. Ampiakatra dimension amin'izay ny fananao, hiakatra zay hisy fahonona tena amin'ny lafiny rehetra amin'izay fiakarana izay. Misaotra fanay masina, fantatro ohatran'ny ianao rehefa miasa.
ary matoky ny fiasanao zahay mila mahita vokatra aminay tsirairay avy Jesosy satria vokatra ny ilaina amin'ny Zakaiosy vokatra ny ilaina aminay tsirairay avy fa tsy olona mpameno lalana sy mpameno fiangonana zay Jesosy manaraka anao fotsiny misaotra ray masina makasitraka tata malala halleluja amen amen ho an Jesosy ho voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana tahina mihoatra ny mifankatoavana mianonao teto ny ianao mandehana araka ny hery zay voalainao teto takaro ampinoana raiso ampinoana izany hafatra izany ary raiso ampatakarana tahiny tompo amin'ny fotoana hafandray raha mbola meny tompo fafana dia tonga eto aminao azadino mipartage fa misy olona tsy taitra hitady an Jesosy ao ary tsy manao ezaka fafaly ny teny fotsiny tanapatsihivo amin'ny analan'ity hafatra ity ilay olona mba tonga anazy hanokam-potoana hanana fiombonana amin'ny tompo hivavaka andiny tena tsara manomboka eto satria zao vaninandro zao dia vaninandro favombononana rehetra ny fiombonana miaraka amin'ny Jesosy halleluja amen tahina manokana ianao zay mipartage ity hafatra ity amen